mianatra eo tongotrao. Miarabanao izay manaraka ny fandarana mianatra ny eo atongoty sosy. Miavaka ny fandarana amin'ity andro ity satria andro maneran-tany atokana atsiarovana an'ireo ankizy marefo. Koa manasa anao hiaraka aminay mandritra n'ity tontolo andro ity. Ariki vavakaritsika Andriamanitra mbola fahamosoranao izay fanotainao tamin'ny herinandro iny rahatro Sabata zao. Soranao koa izay Andriamanitra fa mbola nomenao fotoana ahafahanay mianatra sekoly Sabata. Nao Andriamanitra mitantana izany ary akoho izany Andriamanitra mba ilamo. Na Jesosy mankatany vavaka. Amen. Nanaovany zavatra rehetra ny valinaretina Covid-19 ho an'ny ady raha. Ny tombo ny filan'ny olona, ny fiboana sy ny tsy fahafahana mivezivezy sy ny fanerasera ary indrindra ny fanahiana dia nitaky fanovan'ny fomba fisainana sy ny fomba hamaliana ireo fehikana eo amin'ny mahaolona izay tsy mbola nisy toy izany.
nanangana vondrona mpiasa manokana avy hatrany ny adra izay mambra avy amin'ny faritra rehetra maneran-tany no nandrafitra azy mba ahafahana mamoaka ny zava-misy marina maneran-tany ary mba ahafahana mametraka fomba fiasa hoentina miatrika izany koa maneran-tany. Miara-miasa tamin'ny fiangonana sy ny rantsany maneran-tany ny adra mba hatratrarina misimisy kokoa ireo mpiara-monina manerana an'izao tontolo izao. Rehefa nanomboka ny seho ny fandravanana teraka ny valinaretina, ny birao ny ady raty Afrika dia niara-niasa tamina sampana miadidin'ny vehivavy sy ny sampana tanora tamina firenena miisa 12. Tanjona dia mba hanampiana ireo mpiara-monina tsy ho tratry ny anohanana mandritra ny valanaretina. Rehefa nandinika ny ady ra sy ny fiangonana dia niara-niasa anofana vehivavy sy tanora amboly amina zaridaina maharitra. Ireo nandray fifanana ireo kosa indray avy eo no ampianatra ny mpiray monina sady anome azy ireo masom-boly sy fitaovana. Mampianatra ihany koa ireo fihetsika sakana ho fiarovana amin'ny Covid-19. Tany Uganda zao dia nisy njoro vavolombelona hoe navokatra legioma ampy tsara ho an'ny ankonany ary mbola nanana ambiampy izay nozaraina tamin'ny mpifanolo-bodirindrina sy mbola nahazahoan'ny vola ihany koa. Ny fahombiazana io tetikasa io no nanosika amin'ny fiangonana n'olona tany ho an'ny adra mba hananganana tetikasan'ny fiangonana natao ampianarina sy hanofanana olona maro amin'ireo taona maro avy. Tany Zambia, ireo tanora dia nampianatra ireo vehivavy ny fomba ampienana ny fiatraika amin'ny valinaretina sy ny loza tampoka. Ireo vehivavy kosa indray no mampianatra ireo tanora ny fomba fikarakarana sakafo ara-pahasalamana ka ireo vokatra izay notazana avy tao amin'ny zaridaina ny arahana anam-boly no nampiasaina tamin'izany. Vetivety dia noarina ilay tanjona napetraka dia ny hanofana olona zato. Anarivo zao nefa nahavita tena ra-tsakafo. 20 tapitrisa eo no olona karakarain'ny adra amina firenena 7 tamin'ny taona voalohany sy ny valanaretina. Ankehitriny dia miara-miasa amin'ny fiarahamonina izy, ny amin'ny dingana manaraka dia ny fiarenana. Manerana izao tontolo izao dia misy ireo afaka misitraka sy manao vaksiny adiana amin'ny Covid-19. Misy koa nahazo fitaovana sy fiofanana ahafahany manana asa maharitra hamelomana ny ankonana. Rehefa niakatra be tampoka nisan'ireo olona tratran'ny Covid-19 tao Inde sy ireo firenena manodidina azy ao Azia Atsimo dia niara-niasa tamin'ireo toeram-pitsaboana adventiste tany amin'ireo faritra ireo ny adra. Ny tombo ary betsaka ny filana oksizena tany amin'ireo toeram-pitsaboana koa dia nampy tao milina mpamokatra oksizena ny hôpitaly adventiste Metas ny adra. Nafahan'ny hôpitaly namokatra oksizena ho azy manokana izany milina izany nandritra ny valinaretina sy ny hoavy izay mbola ilana azy. Mbola anampy milina elina fanampy no an'ny Inde ihany koa ny adra ankehitriny. Miarabantsika rehetra, ito ilay milina mpamokatra oksizena nanome ny adra. Misaotra ny adra izahay ny amin'ny nanomezany sy namaliny izay ilainay. Ny firenena manontolo mihitsy no hiaran'izay tsy fampina oksizena izay ary ao anatiny no hôpitalitsika. Izany indrindra no isaoranay ny adra. Misaotra adra. Jesosy dia nilaza fa raha ho avy amin'ny voninahiny izy dia ilaza amin'ny marina hoe nona dia omenareo hanina, nangetaheta dia nampisotroanareo, ny vahiny dia nampetranonareo, ny tanjaka dia notafianareo, narary dia notsaboinareo, tany amponja dia novanginareo. Azaika aminareo marina tokoa izay natonareo tamin'ireo rahalahy kely indrindra ireo natonareo tamiko. Mateo 10:20, ny 5:30 ka hatramin'ny 7. Ny ampahany fanatitra tolotrareo an'ny tetikasa dia nampy ny asan'ny adra. Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izai pianachao kuambitenenale Jesu malalo izai yanuchalanao kairote Itweza wampulaya kuambitenenale Jesu malalo izahai yainutala
itoetrabetsakawampunaya irateniaviamina itoetrabetsakawampunaya. Tonga eo amin'ny fotoana ny sasaminonotray zao famerenana ny lesony sasaminono faly miaraba ny sasaminono rehetra satria tonga indray amin'izao fotoana izao amerina lesony araky ny masatra hira hivavaka te amerina lesony ao ary isa 2 3 Mannaona falita faona ravi mahitanao mannaona enao mannaona tompoko salama tsara zahay tompoko eny ary hivavaka tsika kambana ny tanana aondrika ny loha akipiny maso Jesosy malalo misaotra anao indray zahay fa afaka amerina lesona amin'ity sapaty ity aoka izahay mba ho mpankatoa sy mpiaino tsara misaotra Jesosy malalo amen. Eny ary mbola tafahoana indray tsika rakizy nitahiny Jesosy tsika dia afaka mihaino lesona amin'izao sapaty izao indray lesona fahafiry lesona faharoa lohateny makany ampiangonana i Jesosy tsy anjery andeha isika ho any antranony Jehova. Bravo mahay daholo ny ankizy rehetra tena mahafinaritra ny fahaizana tsenjery sy ny fahaizana lesona rakizy tia makany ampiangonana Jesosy satria tiany mihira ny mivavaka ary ny mamaky baiboly tiatsika ihany koa ny makany ampiangonana satria tiatsika ny mihira ny mivavaka ary ny mamaky baiboly rakizy tiany Jesosy ny mihaino antsika mihira ny mihaino antsika mivavaka ary ny mihaino antsika mihaino mamaky ny baiboly tiany Jesosy tsika raha mihaino ny tantarany any ampiangonana alahoery ary andao any ampiangonana fa any ampiangonana mahafinaritra ihany koa ny mihaino ny tenin'i Jesosy tiantsika raha makany ampiangonana hihaino azy dia mifaly miaraka amin'ny olona rehetra satria ho ny teny hoe andeha isika ho any antranony Jehova. Faly sika rakizy satria tiany Jesosy isika tsiraray avy atsangano hoe ny tanan'izay hoendry tsara ny ampiangonana izay hainy tsara izay hoendry tsara bravo eny ary andeha tsika hanao hira anankiray tiako ny mihira mahay an'izany ny ankizy ataotsika ny tapany voalohany ihany tiako ny mihira ankalazanao ry Jesosy mpamonjiko sy tompoko eny rafiderana no atolotranao ka feno fifaliana ny fiainako ny tananao mihazona ny tanako eny ary amin'ny heriny izany efa lesona fafandray fa mahafinaritra rakizy ny makany ampiangonana dia andeha isika ary ho any ampiangonana izao satria mahafinaritra ny mihaino ny tenin'Andriamanitra
nda hoe fanao veloma ary e tia mifanao veloma 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 tia mifanao veloma amin'ny herindray veloma tompoko amin'ny herindray zany fandao isika ho any am-piangonana angana fa sao de tara veloma tompoko. Sotra n'Andriamanitra noho ny fitahiny dia nahazo sabata fitsarana indray isika. Salama daholo ve ny zaza amin'ony sy ny zazabody rehetra faly miarabantsika dia andao indray araka ivavaka isotra n'Andriamanitra akambana ny tanana ahondrika ny loha akipy ny maso. Andriamanitra rainay eo misaotra anao izay fa tena tianao mihitsy dia omenao anjara fitahina foana dia mangataka izay mba ho tahinao koa mandritra n'ity fotoana ianarana ny teninao ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fanatitra nataon'ilay mpitondra tena mahantra izay ny lohateny tantarany anarantsika tamin'ny herinandro na ny lesona. Ny tsy anjery dia ao amin'ny Korintiana 2:5-7 mivaky toy izao hoe ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Andao indray araka anisa telo dia ameriny sika rehetrarehetra isa 2 3 ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Bravo! Dia mipetraka tsara indray iain'ny tantara ary sika izao. Nipetraka niaraka tamin'ny mpianany tao amin'ny tempoly Jesosy nijery ny olona nitondra fanatitra izay noentiny. Tamin'izany andro izany dia nitondra fanatitra teny amin'ny kianjan'ny tempoly ny olona ary nanjatsaka izany tao anatin'ny vata fanatazana fanatitra. Nisy olona manan-karena maro no natany an-tanànan'i Jerosalema. Nipetraka tamin'ny trano tsara tarery zareo dia nanao akanjo mihaingo be manana sakafo be dia be. Ary rehefa avy nalony daholo ny vola hofa-trano ilay trano tsara tarehy sy ny vidin'ilay akanjo mihaingo be ny sakafo be izay nohaniny dia naka kely tamin'ny vola izay nananany izy mba ataony fanatitra ho any amin'ny tempoly. Miaraka amin'ny akanjo izy ireo tsara indrindra dia mandeha makany amin'ny tempoly zareo. Ny jery manodidina azy ireo nitazana raha misy mijery ny olona jerijery zareo. Avy eo dia nandatsaka ny volany tao anatin'ny fanatazana fanatitra izy. Ampanenonenony sy akoritsaritsany ary ilay vola. Faly ery izy rehefa mikoritsana mafy ny volany. Faly izy rehefa mitodika mijery azy ny olona. Izy ary izany mitondra vola be izany hoy ny olona. Mananteny izy ireo fa ifampibitsibitsika momba azy ao ambadika ao ny olona. Hitanao ve ny abetsahan'ny fanatitra netiny ranona sy ranona? Izay no eritreretiny hoe ho ataon'ireto olona reto. Nahoana? Satria azony antoka fa olona tena manan-karena tokoa izy sady tena malala tanana. Hitan'i Jesosy ireo olona mitondra fanatitra be dia be tany amin'ny tempoly ireo ary fantany tsara fa ny ambiny vola avy mividana ny zavatra izay tiany no narotsany mba ho fanatitra hoentina any amin'ny tempoly. Fantany fa tsy misy zavatra nafoiny izy ireo akory, tsy mba misy fotoana nanonandry zareo ireo, tsy misy fotoana tsy nananany akanjo mihaingo be tsara tarehy. Avy eo dia nahatsikaritra vehivavy anankiray Jesosy teo amin'ilay vata fanatazana fanatitra. Fantany Jesosy fa efa maty ny vadiny dia lasa mpitondra teny izy io. Imbetsaka izy no tsy nanana sakafo, tsy mba nividy akanjo vaovao akory. Nijery azy indray ny manodidina, nijery an'ilay vehivavy sao misy olona mijery azy. Sadaikatra izy satria fantany fa kely ihany mba azo ny nentina. Rehefa noveriny fa tsy misy olona mahita azy dia nandatsaka farantsakely 2 tao anatin'ilay fanatazana fanatitra izy ary nandeha niala teo faingana. Saingy nahita izany nefa Jesosy, hitan'ireo farantsakely 2 nalatsaka tao amin'ilay vata fanatazana fanatitra dia nahita azy izy raha teo ampandehanana iny izy dia hoy Jesosy tamin'ireo mpianany hoe nandatsaka mihoatra noho ny olona rehetra ny vehivavy mpitondra tena mahantra iny. Nanome izay rehetra nananany izy, izay rehetra nananany
ny vola rehetra raha sendra raha nandre ireo tenin'i Jesosy izy dia nisy ranomasom-pifaliana namen'ny tarehany. Tsy nanambola amidy mofo atao sakafo hariva intsony izy, kanefa faly izy satria nanome fanatitra ao an'Andriamanitra. Na dia kely aza ny fanatitra nataony dia nanome mihoatra noho ny olona rehetra izy satria nanome tamin'ny mpifaliana izany ary noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Akory aby ianareo rakizy namako, faly indrindra aho miaraba anareo indray tratry ity sabata mahafinaritra ity. Hiaraka eto indray ry isika hamerina ny loha hevitra fa 5 izay manao hoe ny safidy tsara. Ahoana tsara hoe ny safidy tsara. Ny andalan-teny izay nataontsika tsenjery izany nandritry ny herinandro dia hitantsika ao amin'ny Mateo 7:7. Mora kely ilay izy manao hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Andenge rahantsika mamerina ity no zanako malalako izay sitrako. Mateo 7:7. Manana hafatra manokana rakizy Jesosy ho zaraina amintsika tao anatin'izany loha hevitra mahafinaritra izany dia izao hoe manompo an'Andriamanitra itsika ary milaza ny momba an'Andriamanitra raha toy tsika ka mizara amin'ny hafa. Fa zava-dehibe eo amin'ny fiainany tokoa rakizy ny manao batisa, ny misafidy atao batisa. Ny batisa mantsy dia miteny amintsika fa fanoloran-tena manokana eo amin'ny masony be sy ny maro fa manaiky ho zanak'Andriamanitra izao sy anao. Ka dia andeha ary itsika hitaona ny hafa mba hazoto hanolotra ny tenany ho atao batisa. Ka dia manasa anao indray ary ny tenako hoe anaraka ny famotinana ny tantarantsika. Dia mirary sabata mahafinaritra. Mipetraka any Rosia Sara, misionera kely. Na dia mbola kely aza izy dia niangavy ny atao batisa rakizy, koa dia niaraka nianatra baiboly isan'andro tamin'ireo ray aman-dreniny izy. Farany dia tonga ilay andro lehibe natao batisa tao amin'ireny rano mangatsiaka ny Rosia Sara sy ny namany indray sabata volakandro nafana tsara izay. Ny olona tsy nahafantatra an Jesosy nanatrika izany fotoana izany. Ny hainy hira nataony izy ireo na reny vavaka izy ireo. Tena liana izy ireo satria tsy nahafantatra an Jesosy. Tamin'io andro io dia nilaza tamin'ireo vahiny ny atao hoe fianakavian'Andriamanitra i Sara sy ny namany rakizy. Tamin'ny fomba ahoana ny fidy ny atao batisa i Sara. Taloha ela be koa dia nisy olona iray izay nilaza tamin'ny hafa ny momba ny fianakavian'Andriamanitra rehefa nifidy ny atao batisa izy. Nandeha fantara-pahazavana mafana teo ambonin'ny io ny masoandro mitatao vovonana. Raha ny hainy teny feno fahefana nataon'ny Jaona mpanao batisa ny olona. Mibebay ianareo hoy izy, fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Miala amin'ny faotanareo ka aoka atao batisa ianareo. Aoka ho fantatra Andriamanitra fa nifidy ny anaraka azy ianareo. Maro ny olona tonga mba hiaino ity mpitory-teny teo amoron-drano ity. Nisy tamin'izy ireo tonga teo satria te hanolotra ny fiainana an'Andriamanitra tokoa rakizy. Ny sasany kosa indray dia fity te hijery fotsiny ihany. Karazany irony mpitory-teny entitra irony mantsy ijaoniny. Fitafiana tsotra no nanaovany, sakafo tsotra no hohaniny ary hafatra tsotra no notoriany. Indray andro dia gaga sady faly ijaonina raha nahita an'i Jesosy tamin'ny anatiny an-drenirano. Fantany avokoa ny momba an'i Jesosy. Nandritra ny volana maro no efa nilazany tamin'ny olona mba ho vonina ny amin'ny fiavian'ny Mesia. Ary ankehitriny indro fa tonga eto izy. Jaona, tonga mba ho ataonao batisa, hoy izy tamin'ny feo malefaka. Taitra loatra i Jaona ka saiko tsy nahalopeo. Ahoana? Izao ve no ataonao batisa Jesosy? Tsy tokony ho ianao ve no anao batisa? Tsy hanao batisa anao aho ka. Nitsika nefa Jesosy. Jaona, ataovy batisa tahaka nanaovanao batisa ny hafa koa aho. Izany no mety hatateraka ny fahamarinana rehetra. Dia nitsika i Jaona, eny ary ataoko batisa ianao. Nentina moramora nakao anaty rano ary Jesosy, nanaraka azy i Jaona. Nitsika tamin'i Jesosy izy dia nijery ny vahoaka. Notazony mafy ny tanan'i Jesosy dia nasoka ny moramora tao anatin'ny rano izy.
rehefa niakatra avy tao anaty rano Jesosy dia nandoalika teo amin'ny moronyony izy. Fantatr' Jesosy fa ny fahotana no nanamafy ny fon'ny olona. Fantany fa maro tamin'ireo olona ireo no tsy nahafantatra akory ny hiraka feno fitiavana nandefasana azy, koa dia noresahany tamin'irainy izany. Tapoka teo voadidiny hazavana mahafinaritra be Jesosy. Hazavana nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Ny traka ny jery izany izy, ny fanahy masina nahaka ny endriky ny voromalala mateo ty, dia nidina teo ambonin'i Jesosy. Dia indray re nanakoako ny feon'Andriamanitra be voninahitra, ianao ny zanako malalako, ianao no sitrako. Maro ny olona nijery an'i Jesosy natao batisa teo amin'ny on'ny Jordana tamin'io andro io. Nahita ny hazavana avy tany an-danitra nanodidina azy izy ireo, nampitombo ny finoany ity andro mahafinaritra loatra ity. Rehefa natao batisa i Jesosy dia tsy mba nanana otana ho diovina akory izy na dia kely aza. Natao batisa izy mba ohatra ho antsika. Isan'andro dia azonao atao ny mandany fotoana ahafantatra tsaratsara kokoa ny momban'i Jesosy. Afaka misaotra azy ianao satria anisan'ny fianakaviany. Ary tsy ho ela koa dia azonao atao ny hifidy anaraka an'i Jesosy. Ny batisa rakizy dia fotoana manokana izay ilasantsika amin'ny olona rehetra fa natolontsika tanteraka ao an'Andriamanitra ny fiainantsika. Lazaintsika amin'ny hafa fa no diovy ny fiainantsika. Fifaliana lehibe ho an'Andriamanitra ny safidianantsika ho azy ho anisan'ny ankonan'Andriamanitra. Hoy izy, ianao ny zanako malalako izay sitrako. Faly miarabantsika tanora zandry indray ary. Anjarantsika indray izao hiaraka merina ny lesona ny anarantsika nandritry ny herinandro isika dia ny lesona fahasivy izany. Averintsika aloha lohateny sy ny tsenjery. Ndao ary. Vavolombelona lehibe, izay lohatentsika. Ny tsenjerintsika dia hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 20 andininy fa 4 manao hoe nefa tsy ataoko zavatra akory ny haiko mba ahavita ny alehako dia ny fanompona izay noraisiko tamin'i Jesosy Tompo hanambara ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Mino fa nahaitsika eny ary andeha ho fitiantsika ary izay hitantsika nandritry ny herinandro. Mbola tao amin'ny tantaran'ny Paoly ihany tsika tao anatin'iny herinandro iny dia ny dia misionera izay nataony. Ny farany izy eto ary tonga tany Jerosalema izy andro ny Paska tamin'io fotoana io. Ary toy mazatra dia mandeha makany amin'ny sinagoga i Paoly mba hizara ny filazantsara, hizara ny mahakasika an'i Jesosy ilay Mesia mpanavotra ny olombelona. Miainy ny olona kanefany dia misy jiosy sasany izay mpanakorotana mandrakariva moa izy ireny dia tonga izy ireo niantsoantso, vonjeo ity ilay lehilahy manakorotana ozy izy, manakorotana ny tempoly, mandoto ny tempoly, mitondra jentilisa aty amin'ny tempoly. Dia nanomboka nirohatra tamin'ny Paoly ny vahoaka tamin'izay fotoana izay. Dia nirohitina nivoaka ny tempoly izy ary ohatra ny andeha ho toraham-bato ireny. Ny miaramila Romanina moa no nanavitra azy tamin'izay fotoana izay. Tia ny vahoaka mihitsy raha ho vonoina i Paoly. Ny teny nefany i Paoly nampiasa fiteny isan-karazany Paoly tao anatin'ny anarantsika tamin'ity herinandro ity fa ny teny Grika izy, ny teny Aramianina koa izy, ary nilaza ny tenany izy fa Romanina ihany koa. Mahiny fiteny ihany koa izany. Nahagaga n'ity miaramila kapiteny Romanina ity izay toe-javatra izay. Noheveriny fa mpikomby, mpampiorohoro i Paoly, hoe Egyptianina mpampiorohoro mpanangon'olona 4,000 izay te hanonga-panjakana. Amin'ny fahendrena no nanambarany Paoly sy nijoroany vavolombelona tamin'ny kapiteny. Ny zavatra mahafinaritra dia izao, tao anatin'izay fisavorovoroana marobe izay dia niezaka foana i Paoly nijoro vavolombelona ny amin'ny fitantanan'Andriamanitra, ny amin'ny fitiavan'i Jesosy, ny amin'ny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainany.
Ary ireo mpitarika tamin'izany aloha tao Jerosalema izay mpiara-miasa tamin'ny Paoly rehefa nanambara ny zavatra nataon'Andriamanitra taminy izy dia nino izy ireo fa tena nitahian'Andriamanitra ny asany. Fa ireto vahoaka izay romotry ny atezerany reto kosa dia tsy mba nanaika ary tsy nino izany izy. Rehefa nanazava teo Paoly ny joro vavolombelona ny amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra taminy dia nihaino aloha izy ireo, fa rehefa nilaza izy fa tian'Andriamanitra ihany koa ny jentilisa ary ny rahan'Andriamanitra izy hiasa amin'ny jentilisa dia vao mahay tezitra indray ireto vahoaka ireto dia nilazainy reto miaramila hoe vonoy i Paoly. Efa saika ho kapohany Paoly tamin'izay kanefa niteny indray i Paoly hoe sahanareo ve mikapoka Romanina mbola tsy voatsara? Gaga indray ilay kapiteny, fa nga ianao Romanina, za nge vola be mihitsy ny vidianako an'izany maha-Romanina zany na ny atao hoe nationalité maha-Romanina. Za ozy Paoly voateraka dia efa Romanina. Ary niezahan'ny Paoly ny toe-javatra rehetra nilazana ny mahakasika an'i Kristy. Ny tena zavatra navohitra zany nandritry ny herinandro iny dia manompo an'Andriamanitra isika ary manompo ny hafa ihany koa rehefa mijoro vavolombelona amin'izy ireny ary manambara amin'ny hafa fa tsara amintsika Jesosy, manambara amin'ny hafa ny zavatsoa nataon'i Jesosy tamintsika. Nafinaritra nianatra n'iny lesona iny sa tsara? Nampianatra antsika ihany koa izy iny fa antsoin'Andriamanitra mihitsy isika mba hijoro vavolombelona ho azy eo anatrehan'ny hafa ary mba hatsapa an'izany hoe tombontsoa ny mizaran'ny fitiavan'i Jesosy, ny mizaran'ny zavatra nataon'i Jesosy ho antsika izany. Ary irina isika mba hanatanteraka izany fizarana izany amin'ny hafa mba hahatonga an'izy ireny ihany koa hanantona an'i Jesosy. Mino fa handray fanapa-kevitra vaovao indray isika raha ny afinafina isika hatramin'izay andeha hijoro vavolombelona ilaza amin'ny hafa ny fitiavan'i Jesosy sy ny famonjena izay natolotra Jesosy antsika. Mirary soa antsika ary amin'ny manaraka indray. Ny fifaliana indray no iarabana ny tanora mantoanto rehetra, iarabanantsika tsirairay avy natratra izao fotoana izao. Amerina ny lesona fahasivy isika amin'ity anio ity izay mitondra ny lohateny hoe volamena toy ny fitaratra. Volamena toy ny fitaratra. Ny tsenjery dia izay hitantsika tao amin'ny Jakoba 3:7-10 rahantsika mamerina izany. Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha ary tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindram-po sy be voka-tsoa, tsy mianahana na metsara velatsia. Isika dia zanak'Andriamanitra. Rehefa mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy antsika isika dia zanak'Andriamanitra isika amin'izay fotoana izay. Ary rehefa hoe zanak'Andriamanitra dia maneho ny toetran'Andriamanitra. Toy ny ahoana moa ny toetran'Andriamanitra? Araka ilay hitantsika tao amin'ny tsenjery teo dia nisy toetra maromaro teo no lazaina fa fahendrena avy any ambony. Avy any ambony ihany, avy amin'Andriamanitra irery ihany no azotsika izany fahendrena izany. Ary rariny hoe anana ny tanora mantoanto tsirairay avy izany toetra izany. Ka ny toetra ny tanora dia ho toy ny volamena madio azo hitarafana amin'izay fotoana izay. Tao anatin'ny lesona dia nahita tantarana amperora anankiray isika. Efa lehibe ilay amperora ary naniry izy ny mba hifidy tanora eo amin'ny fanjakany izay hanolo azy eo amin'ny fanjakana rehefa ratr'izay ka hodimandry izy. Niantso ny tovolahy rehetra teo amin'ny fanjakany ary ity amperora ity tany amin'ny faritra Azia tany no nisy ny tantara. Dia rehefa niantso ny tanora rehetra teo amin'ny tanàna ny amperora dia tamin'izay fotoana izay dia nanome voa ho an'ny tanora tsirairay avy izy. Nomena voa ny tanora mba ho ambolena ary ny teny izy hoe rehefa amin'ny herintaona toy izao dia hoentinareo aty amiko ny zavatra vokatra. Dia samy namboly avokoa ny rehetra. Anisan'izany ity tovolahy iray izay atao hoe Linga. Izy dia mba namboly ihany koa ary niaraka tamin'ny reniny izy nikarakara ny voa izay nomeny amperora. Rehefa notondrahana ny voa dia naniry ny sasany, ny sasany kosa nefa ny an'ny Linga kosa tsy mba naniry.
dia nieritreritra izy hoe ahoana ary fa maninona ary dia voaty ny tsy manitra sao dia tsy ampizezika ary sa ve tsy ampirano dia nalàna tao anatin'ny tany tao ilay vo dia nafindra indray tamin'ny zavatra hafa ary toy izany hatrany hatrany kanefa tsy naniry mihitsy ilay vo. Ho avy ihany ny taona manaraka izay tsy maintsy hitondrana ny vokatra eo anatrehan'ny amperora ary tamin'izay fotoan'izay dia kivy izy ary niteny tamin'ireny fa za tsy handeha ho any amin'ilay fivoriana izay atao kanefa dia nampirisian'ireny izy hoe mandehana ihany dia ento ilay tavim-boninkazo izay nambolena ho azy kanefa tsy naniry. Rehefa tonga tao amin'ilay toerana izay namorin'ny amperora ireto tanora marobe ireto dia sasany nitondra voa efa avo dia avo, ny sasany mbola kelikely ary niafinafina ilingy tamin'izay fotoan'izay niafina tany ariana indrindra izy satria tsy mba naniry ny vozany amboleny. Rehefa nijoro ny amperora dia finaritra nijery ny tanora rehetra ary tsikariny ary amin'ny farany ery misy tovolahy iray miafinafina dia niteny ny amperora hoe anio izany no fantatra hoe iza no amperora andimby rehefa ao aorianao. Dia natsony ilay tovolahy tany amin'ny farany tsy izy izany fa ilinga na atahotra mafy linga satria sao dia ho vonoan'ny mpanjaka satria tsy mba naniry toy ny andreto namany reto ny vozany ambolena. Dia niteny nefa ny amperora fa izy no isolo ho amperora rehefa tsy eo tsony gaga ny rehetra ary izy ihany koa dia gaga hoe fa inona ary ny anton'izany dia nanambara ny amperora tamin'izay fotoan'izay fa ireny vo rehetra izay nomenanareo reny dia vo izay efa nampangotrahana. Rehefa mpangotrahana mantsy ny vo dia tsy maniry tsony. Nampangotrahana izy ireny izy ary tsy possible ho aniry tsony ny vo izay nomenanareo. Ka ity tovolahy ity rery no nahatoky ary tsy nanolo ny vo ratsy ho vo hafa ka afaka aniry. Nanana toetra mahatoky ilinga ary izany toetra izany koa no tiany Jesosy ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Tsy hiafinafina na aneho toetra hafa eo amason'ny toetra tsara eo amason'ny olona izay heverina fa tokony hanaovana izany nefa any ambadika manana toetra ratsy tsy izany akory ny tian'Andriamanitra fa hatrany amin'ny atinao any dia ho toetra tsara, hanana toetra tsara tsy ho voarebireby ianao ary hijoro amin'ny toetra tsara izay hanananao, hanana toetra mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva dia ho toy ny volamena mangarangarana azo hitarafana. Ny rariko ry tanora mantoanto dia hangataka amin'Andriamanitra isika rehetra mba hanomezan'Andriamanitra ilay fahendrena avy any ambony ka hananantsika izany fahendrena avy any ambony izany ary ilay tena fahendrena tokoa no azontsika avy amin'Andriamanitra. Dia mirarotso ny tanora mantoanto rehetra re ho manaraka indray. dia faly hatrany miaraka amintsika zatovo amin'ny alalan'ity fandarana fiarah-mianatra ny ten'Andriamanitra ity eto amin'ny radiozisa sy amin'ny alalan'ny fahitalavitra ihany koa na ny pejy Facebook izay ahafahantsika mifanatrika tahaka an'izao. Miarabantsika ary miarabantsika rehetra ihany koa izay mihaino ny radiozisa amin'izao fotoan'izao sy manaraka ny onjam-peo antsara ihany koa. Ny lohahevitra sy ny lohateny izay nidiniantsika tamin'ny herinandro iny dia nanao hoe irery kanefa misy mpiaro, irery kanefa misy mpiaro. Lohateny anankiray anisan'ny tena mampahery izy ity raha nandinika sy nianatra tsara isika. Ary ianao izay tsy nanana tombontsoa moa izany tamin'ny fianarana ity lohahevitra ity dia amin'ity sabata ity izany dia azo tombontsoa ianao. Irery kanefa misy mpiaro. Toy izao ny voalaza ao amin'ny Timoty 4:4-5. Timoty 4:4-5 dia toy izao ny voalaza. Hatr'izao dia tehirizina ho ny satroboninahitry ny fahamarinana izay nomeny tompo tsara marina ho amin'izay andro izay ary tsy ho ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa. Zay no resaka tenen'ny Paoly indray zany eto ho antsika rehetra. Inona reny no ifandraisan'ilay lohateny sy ilay toko sy andininy. Dia efa nianarantsika hatramin'izay dia izao irery kanefa misy mpiaro. Inona reny ny afatra tia nampitaina amin'izany. Misy fotoantsika dia mahatsapa tena hoe irery ndry tena irery tao ahoany za rery sisa zao sisa dia tadidio fa rehefa mahatsapa ho irery ianao dia fantaro fa misy mpiaro ianao. Ny olombelona mety tsy mahita anao, ny olombelona mety tsy hiaro anao fa Andriamanitra mahita ary miaro anao
ary zay no int izy teo resahan'ny paoly atao amin'ity tantara ity rehefa nitsarainy paoly a ary neron no nitsara azy zay anisan'ny entitra sy masika teo amin'ny fitondrana sy ny tantara teo amin'ny fanapahana de ny zavatra nitranga tsy nisy sanjoro ny fiangonana tao Roma mba hiaro amin'ny paoly mpiara-mivavaka mba natenena hoe hiaro anao tsisy niaro ny kristianina tao Roma tsy niaro amin'ny paoly rehefa nitsarainy izy fa de paoly any no niatrika teo tsy hoe inona ny azo inona ny anjo fa de irery arak'ilay lohateny irery paoly ny zavatra nafinatra nefa de ty na de natsapa io irery aza i paoly satria niala tamin'ny fiangonana tsy niaro azy ny fiangonana tsy niady azy ny fiangonana ny mpiara-mivavaka de paoly kosa de nahatsapa fa Jesosy ilay mpanelanelana ilay tia azy ilay namonjy azy de tsapany mihitsy a fa miaraka aminy amin'ny fotoana io ary zay no afatra tiana ampitaina amintsika rehetra rehefa matsapa ho irery ianao rehefa matsiaro ho irery ianao de sokafo tsara ny masom-pananao taka amin'ny paoly fa rehefa zoina sy jerena tsy irery zany ianao na mandao anao avokoa aza ny olona rehetra de Jesosy tsy mandao anao fa misolo vavanao izy tianao izy efa namonjy anao izy ary mbola moka anao ho mpandresy izy noho izany aza miantehitra amin'ny olona isika na de mety hoe mpiara-mivavaka aza na de mety hoe namana akaiky aza i paoly teto de izy irery izy kanefa de nisy mpiaro aza malahelo ianao raha ohatra hoe mandeha ny olona de miala ny olona ohatrany tsy tianao zany ny olona misy fotoana ianao ohatrany hoe le namanao tokony hanampy anao a lasa tsy niraharahanao akory izy de ianao de kivy eo ianao fa aza-kivy fa tsy irery ianao ary indrindra eo fivavahana kristianina ianao le mijoro amin'ny fanarana an'Andriamanitra iny a de ohatrany lasa daholo ny olona ohatrany tsy misy namana ianao ohatrany tsy misy manampy ianao ny ataondreo namana zay miaraka aminao raha mety hoe manesoeso indray hoe ianao te hijoro eoko ianao te ho masina be eo de io fa ianao rery sisa aza mieritreritra fa ho ianao rery sisa fa tsy lavitra anao Andriamanitra fa ny afatra ampitaina de zao aza ianterana amina olombelona ny fiarovana anao sy ny momba anao sy ny fikarakarana anao aza ianterana amin'ny olona hafa eny fa na de ny ray aman-dreny aza eny fa na de ny zoky aza eny fa na de ny mpiray-tam-po aza miantehitra amina olona isika fa mety mandao ny olona mety maty ny olona fa Jesosy tsy mandao atsika ny antony mantsy de zao ary ny olana de ity matetika tsika miembotra kivy satria mieritreritra fa hoe irery fa tsy irery ianao zay tsy irery isika fa eo Andriamanitra eo Jesosy mifonao antsika ary ny anaporofona fa tsy irery ianao de zao anao mbola afaka miaindra teo zao anao mbola afaka mifankahita izao tianao Andriamanitra mahita programa mandrakariva izy mba hatonga anao tsy ho lavitra azy ko de mahereza aza-kivy aza mitomany na de mandao anao avokoa aza ny olona rehetra toy izay no hevitritsika misaotra antsika naritra ny henatra amin'ny farany de ho tahinana ianao aza-kivy fa tsy irery ianao tsy lavitra anao Andriamanitra mandrapiresaka Garcia ombaeno ny feony miantso anao o azae fa efa miandry anao ny tomponao te handray ny tananao umbavali ni fanasani ana Fangyana reka mudi efa
satria tsy hoe oravizao tany izao Kunganu mamari nyansaka itasa mideba miuba manantu alitasa tanuma ifiki ifamuze oeke ani oeke nifamuze tuduchana oeke azaeka otele nitanani sesoni ulacha namunze ulae sivofafa oeke faly manolotra ny arahaba nahatratra ity sabata ity ary mirary hoe sabata izay ho feno fifaliana avy amin'Andriamanitra ka andraisantsika fitahinany ity androany ity tonga eo amin'ny lohahevitra fahasivy isika ary ho antsika tanora zokiny dia manao hoe tsy araka ny fiheveranao azy ny tenanao no lohateniny izany lohahevitra fahasivy izany ary izay ny hoe raha antsika mamerina ankehitriny tsy araka ny fiheveranao azy ny tenanao ny toko fototra ny orenan'ny lohahevitra dia ny Jakoba 4:1-11 ka hatramin'ny 7:10 izay mbola tao anatiny ilay soramandry hoe fananarana ny tiady sy ny mpisintaka sy ny manendrikendrika ary ny tsy manaiky ny fitondran'Andriamanitra hatrany fa tao ihany koa nefa no ny safidianako sy ny safidiananao andininy anankiray mba ho atao tsy anjery tsara indrindra raha izao no amerenana an'izay tsy anjery izay dia ndao hoe mba samy anao ny azy eny ary lohahevitra fahasivy tsy araka ny fiheveranao azy ny tenanao fa iza moa ianao ahoana hoe nitaridalana tamintsika lahatsoratra maro tokoa ao amin'ny baiboly no manao izay ananantsika olombelona fomba fijery araka ny tokony ho izy momba ny tenantsika ary ohatra maro no azontsika tany saina na izay niresahan Jesosy mivantana tamin'ireo izay niaino azy na ireo ohatra hafa azontsika jerena ihany koa ao amin'ny baiboly ao fa ireo andiny rehetra izay ao amin'ny baiboly nefa dia milaza fa ilaina ny manome tombam-bidiny tena amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika ka mandray ny tenantsika ho manan-danja kokoa noho izay mety heverantsika azy araka ny tenin'Andriamanitra dia Jakoba kosa rehefa nanoratra tamintsika dia tsy mampirisika antsika velively anandra-tena na dia eo ary izany resaka hifanaovantsika izany fa izao no lazainy ao amin'ny Jakoba 4:12 hoe tsy misy ifandraisany amin'ny fitsarana ny hafa ny maha izy ny olona ka raha toa ka manandra-tena mantsy dia manjary lasa mitsaratsara ny hafa mampahery kokoa ny lazain'ny soratra masina izay miresaka ny amin'ny tombam-bidiny ny ain'ny olona ary ny tenin'ny Jakoba indray dia manao izay hananan'ny olona fijery mahay mandanjalanja kokoa ny tenany ary mba hanana tombam-bidy mandrakizay mba ho lalaina sy ahiana fatratra ary Andriamanitra dia Andriamanitra izay manome lanjany ny voariny dia isika amin'ny mahavoariny azy dia tokony andanjalanja an'izany hoe fomba fijerintsika
ny amin'ny tombambidy izay ananantsika izany, tsy anandra tena sanatria fa kosa mba ahafantatra tsara ny maha izy atsika araka ny tenin'Andriamanitra. Ny fatakarana n'izay resaka izay no ahafahantsika mijery araka ny tokony ho izy ny momba ny tenantsika sy ny momba n'Andriamanitra. Ary izay no ny arahantsika nianatra tao anatin'ny ity lohahevitra ity. Tao moa ny antsonantsika ny tsy hanaratsiana ny rahalahy ary ny tsy hatongavana koa amin'ny fitsarana satria anjaran'Andriamanitra izany. Tsy anjarantsika no mitsara ny hafa, tsy anjarantsika ny manaratsy ny hafa, tsy fampiasana tsara ny talenta izay nankinin'Andriamanitra amintsika raha toa ka manao an'izany sika satria tsy izay velively no nasain'Andriamanitra ataontsika. Ary ny tsy tokony adinoantsika koa anefa ny raha manao an'izany dia lehibe ny vokany, dia tsy vitany hoe mitsara ny rahalahy fotsiny isika raha mitsaratsara n'ireo olona mitovy amintsika, fa lasa mitsara manaratsy ny lalàna ihany koa. Ary izay no tokony ho tandremantsika fa tsy sitrak'Andriamanitra ny anaovantsika an'izany. Lesona moa dia nananatra antsika fa ny fananan'ny olona fahalalana tsara kokoa dia mahatonga ny olona ho tonga fitahiana lehibe ho an'ny hafa ary hananany fifandraisana ety kokoa amin'Andriamanitra, ka andeha izany no katsahana fa tsy ny tsaratsarana ny hafa. Rehefa nianatra mantsy isika dia nyresahana fa manoloana n'izany fiainantsika isan'andro izany dia tsara ny manana drafitra sady manaiky fa miankina amin'Andriamanitra ny fahatanteran'izany. Eo zany ny fifandraisantsika amin'ny hafa fa eo ihany koa ny fijerentsika ny amin'ny mahakasika atsika. Raha sitrapon'ny tompo ka velona izahay dia ataonay izao na izany hoy ny Jakoba 4:9-10 dia andeha mba ho tahaka izany ihany koa no fomba fiainantsika isan'andro. Ka raha manam-pikasana isika dia ametraka an'izany ao anatin'ny tontolo-kevitry ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fitondrany ary miankina aminy satria ilaina hatrany izany na tamin'ny lasa na ankehitriny na amin'ny ho avy, ary ilaintsika ny manaiky hiova ka fohy ny fikasana raha toa ka mitahaka izany ny fitondran'Andriamanitra. Dia lesona lehibe izany ny arahantsika nianatra, ny tsy tsaratsaratsika ny hafa, ny anakinantsika ny mahakasika atsika izay mety ho fikasantsika amin'Andriamanitra izany, ary ny anahafantsika ny Kristy hatrany amin'ny zavatra rehetra, fa Kristy mantsy ilay feno fitiavana dia tiany koa isika mba ho fo feno fitiavana no anjaka ao anatintsika, ary izay no nampianariny sy nananarany ka nanoroany hevitra atsika dia andeha izany ihany koa no iainantsika. Dia tsy arak'izay heverintsika no ho amin'ny tenantsika, tsy arak'izay eritreretintsika ho tombambidy ny tenantsika ka hitsaratsaratsika ny hafa na nandratantsika tena, fa araka ny tenin'Andriamanitra. Dia izay ihany koa no anaovantsika fikasana ho amin'ny fiainantsika, ny drafitra ho amin'ny ho avy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka andeha mandritra ny fiainantsika dia hianatra anao ny tsara isika. Tolona sy ezaka mafy isan'andro izany kanefa manana ny Kristy isika, ny teny izy hoe mianara amiko, dia mba anatona azy amin'ny fotoana rehetra isika dia hiaina miaradia aminy ahatanteraka ny sitrapony. Mirary sabata ahitanao fanandramana vaovao miaraka amin'ny Kristy ary ka andraisanao fitahiana ary maniry hatrany ny tahian'Andriamanitra anao sy ny ankonanao. Mandram-peona indray samy tahian'Andriamanitra. Diboka faliana ny fo afaka miantrano indray ato aminao ary araka anao jeritodika ny herinandro fahasivy tamin'ilay fianarantsika ny boky ny Genesis. Ny lohateny dia manao hoe Jakoba ilay mpamingana, ary fantaniana izay napetraky Esau no andin'ny fitadidy izay naverimberitsika teto nandritra ny herinandro, manao hoe ndeha hoy Esau moa tsy mandiva ny anarany hoe Jakoba fa efa namingana indroa izy, ny fizikiko efa nalainy ary indro ankehitriny lasany koa ny tsodranoka, ary koa izy tsy mba nitahiry tsodrano ava ianao. Genesis 7:7-13 no andininy izay nataontsika tsy anjery teto nandritra ny herinandro fahasivy iny. Meloha ny hirsotsika amin'izay jeritodika izay famidinana ny herinandro fahasivy dia raisiko fifaliana sy tombontsoa manasanao hiaraka hivavaka.
raha tsara sady be fitiavana ny an-danitro misaotra sy mideranao zay satria namindranao fo no tehirizinao ary nomenao fahafahana iaino sy ianatra ny teninao indray ankehitriny sokafy ny sainay ary meteza mela ny eloka itsararay avy de mitenena fa vonina ianatra izahay noho ny amin'ny anaran' Jesosy amen. I Jakoba ilay mpamingana rehefa jerentsika ny tetiarana dia i Abrahama no niteraka ny Isaka no niteraka ny Esau sy Jakoba tamin'ny Rebeka ary ty Jakoba ity zany no zandriny raha kambana izy mirahalahy Esau no zokiny de tao anatin'izany rehetra izany i Jakoba no aroy manarakaraka ao amin'ilay tetiarana izay poiran'ny Mesia rehefa mijery ny tantara isika ka mampatsiahy lay teny fikasana izay nomenan'i Abrahama fa avy aminy no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Feno ady savorovoro anefa ny fiainan'ity Jakoba ity rehefa manaraka tsara ny tantarany isika. Ny zavatra mahatalanjona de ity no sokajian'Andriamanitra ho isan'ny lehilahy tsara fanahy i Jakoba zay manaitra ny mahita fa ampitovian'Andriamanitra amin'ny dikateny zay nazahoanany hoe Noa tsara fanahy sy tsy nanantsiny na i Joba ihany koa zay lehilahy tsara fanahy ny hoe tamma ity Jakoba ity. Malasasaina zany raha mijery ny fanandramana zay nandalovan'ny Jakoba isika raha tsy resaka fa tsy ny famitahana zay nataony tamin'ny Isaka rainy sy ny nisolokiny zany fizokina ka nandraisany ny tsodrano ny fizokina izany avy tamin'ny Isaka. Raha tsy ilaza ihany koa tsika afa-tsy ireo toetra zay atao hoe fetsifetsy sy manana paikady manokana zay everiny fa nanamora ny fiainany. Tao anatin'izany rehetra zany dia fantatritsika ilay dikany ny anarana hoe Jakoba fa hoe mpamingana. Nampalahelo ny vokany izay nanampitrotraka ny fikorotan'ny efa nisy teo amin'ny fianakaviany ary efa nanao an'izany fitaka izany i Jakoba. Na izany na tsy zany anefa dia tao anatin'ny fotoana zay tena nampangitakitaka sy nampatahotra nyity Jakoba ity dia nahita fahitana izy ilay tohatra zay voalaza ao amin'ny bokin'ny Genesis 7:20 zay mitantara lay fahitana zay naseho an'i Jakoba teny ampandosirana. Nahita tohatra izy dia nivezivezy teo amin'izany tohatra izany ny anjelin'Andriamanitra ary ny tendro ny tohitra dia nipaka tamin'ny lanitra raha toa ka nipetraka tetỳ tany kosa ny tongotra zany tohatra izany. Inona ny dikan'izany? Jakoba dia nanao ezaka tamin'ny herin'ny tenany mba hanatratrany zany hoe fanekekezana an'Andriamanitra izany kanefa nampiran'Andriamanitra azy fa tsy afaka makeo amin'Andriamanitra ny olona raha tsy Andriamanitra mihitsy no tonga manantona fa tsy amin'ny alalan'ny ezaka zay ataontsika tsy akory. Ary ilay vato zay nalain'i Jakoba nataony ondana zay nahazony an'ilay nofy dia nanjary famantarana ny Betel na ny hoe tranon'Andriamanitra rehefa mijery ny Genesis 7:20 ny 7:10 isika. Tao anatin'izany rehetra izany anefa dia nampianarin'Andriamanitra lesona sarobidy ihany koa i Jakoba. Raha mijery ny fifandraisana nisy teo amin'ny Labana zay rain'ny Lea sy Rahely sy Jakoba isika dia nofitahany Labana i Jakoba. Inona moa no nahatonga n'izany toejavatra izany? Tian'Andriamanitra ho azony Jakoba izany hoe toerany voafitaka izany. Ary akoatran'izay dia mitondra azo amin'ny fahatserovantena ho diso ka iaiky ny fahadisoany izany rehetra izany. Tsapany Jakoba zao ny atao hoe voafitaka mba hampianarana azy ny fitaka zay nataony tamin'ny rahalahiny sy tamin'ny rainy. Eto zany tsika dia mila mianatra mitoky amin'Andriamanitra na de tsy hitatsika aza ny famalina ary mila mahatsapa ny fahadisoantsika isika
ao anatin'izany rehetra izany. Na izana tsara nefa dia mitoy ny fanandraman'i Jakoba fa nanjary fitahiana lehibe ho an'ny fianakaviany ny toejavatra eto. Na dia vesatra ho an'i Jakoba aza reo fitotoana farany izay nanompony an'ny Labana, dia ireo koa ny taona manokana indrindra feno fitahiana ho azy satria niteraka zanakala 12 izy tao andrinan'izay fotoana izay 12 nisan'ny zanany lahy rehetra izay ho tonga razamben'ny vahoaka an'Andriamanitra aty aoriana. Rehefa jerentsika ny anaran'ny zanak'i Jakoba tamin'ny Lea dia misy heviny avokoa ny hoe Robena lailahy matoa, Simeona lailahy faharoa ary Joda ilailahy fahatelo. Ny hoe Robena dia misy hevitra manao hoe mahita ao anatin'izany anarana izany satria hitan'Andriamanitra fa tsy tiany Jakoba i Lea no izy tena tiany Raely, dia nomen'Andriamanitra zanakalahy izy mba ho fampiononana azy. Zany ny hevitra ny teny hoe Robena. Ny Simeona indray dia misy fandraisany, misy fototeny izay iraisany amin'ny teny hoe Ismaela na ny hoe Sama, ny aino azy Andriamanitra tao anatin'ny enatra sy ny fahoriana lalina tsapany ka nangoraka azy. Dia tahaka ny enony ny Agara tao amin'ny fahoriana ihany koa raha mamaky ny Genesis 7:17 isika. Mifanaraka amin'ny anaran'ny zanaky Agara ny hoe Ismaela izay midika hoe iaino Andriamanitra, Genesis 4:1-10. Ny hoe Joda indray dia miresaka ny amin'ny fiononana sy ny fitahiana izay azony Lea. Nanomboka teo amin'ny Joda dia nifantoka tamin'Andriamanitra Lea ary nidera azy izy noho ny fahasoavany satria tsapany loatra ny fitiavan'Andriamanitra azy. Fantatsika fa nitoy ny tetiarana dia avy ao amin'ny taranaka Joda ny nompoiran'ny Mesia izay teny fikasana nomena ny Abrahama avy tamin'ny alalan'ny Isaka, dia nitoy tamin'ny alalan'ny Jakoba ny tetiarana dia tamin'ny alalan'ny Joda izay zanaky Jakoba fahatelo tamin'ny Lea zany no nipoiran'ny Mesia. Mbola misy zanaky Jakoba hafa izay tsy ho resantsika, raha tsy laza fa tsy Josefa isika ohatra izay efa misy finoana ihany koa anatin'ilay anarana izay nomeny Raely ny zanany. Ny anankiray dia hoe mbola isy teraka lahy ray ane izy, misy firarinany zany ao anatin'ilay anarany Josefa. Dia ao ihany koa ny anarana izay ilazany fa nahafatondromaso azy Andriamanitra. Rehefa mijery ny fanandraman'i Jakoba taorianan'ireo famitahana nataon'ny Labana azy isika dia hitatsika fa olom-baovao i Jakoba. Tsy azo ny saina eritreretana mihitsy hoe hanaky moramora fotsiny an'ilay famitahana i Jakoba, kanefa dia hitatsika fa nilefitra izy. Ny fandeferan'i Jakoba izay tsy toetra ny mahazatra dia manambara fa niova ity Jakoba ity. Voarainy lay leson'ny finoana, zany hoe niandry ny famantarana avy amin'Andriamanitra i Jakoba andehanany. Tsy tapa-kevitra ny andeha hiverina ny amin'ny taniny rainy izy raha tsy niteny taminy aloha Andriamanitra. Ry mpiara-mianatra namana, maika koa nandresy lahatra azy mitoetra nasehon'ny Labana sy ireo zanakalahiny fa tonga ny fotoana izay andehanany taorianan'ilay baiko izay nomen'Andriamanitra azy andeha hiverina indray. Rehefa mijery ny tantarany Jakoba isika, ny fifandraisany tamin'Andriamanitra, dia misongadina ny fahasoavan'Andriamanitra izay nandrakotra ny fiainan'ity patriarika ity. Nifidy an'i Jakoba Andriamanitra noho ny fahasoavany fa tsy noho ny fahamendrehan'i Jakoba tsy akory. Na izany aza nefa dia hitatsika fa niasa mafy ty Jakoba ity, nanao izay hahamendrika azy, ho valin'ilay fahasoavana izay natolotra Andriamanitra sy ny fifidianan'Andriamanitra azy. Kanjo ny mifanohitra amin'izany noho ny tranga. Raha mendrika izy dia tsy noho ny fahasoavana izany fa noho ny asa izay mifanohitra amin'ny filazantsara. Tateoriana vao nanomboka takatra Jakoba ny lanjany, izany hoe fahasoavan'Andriamanitra sy ny atao hoe matoky azy ka miaina mipinoana ary miankina tanteraka amin'Andriamanitra. Mirakitra lesona manandanja ho an'ireo izay tia manatratra tanjona ambony ny fanandraman'i Jakoba. Aza manao izay hampandroso ny tenanao
amin'ny fanombianana ny hafa fa tsy mahasoa izany. Manana hevitra zay everana antsika Andriamanitra, hevitra zay hitondra fiadanana ho antsika. Efa manana drafitra hitonana ny Jakoba ho eo amin'ny toerana zay nankamaminy io Andriamanitra. Saingy toa nitady lala manivaka ity Jakoba ity, miaraka tamin'ny tolotsain'ny reniny, ka dia tafahitsoka ao anatin'izao fahoriana sy fangidiana zay nampangirifiry fatratra azy izao. Raha iverenantsika kely mantsy ny tantara, rehefa nandositra hialan'ny tranony ray ny Jakoba, de tsy nahita velona intsony ny Rebeka ilay reny malalany. Fahoriana zany kanefa dia Andriamanitra namindra fo nitahiry ny teny fikasano an'i Jakoba, ka ilay faniriana lalina tao aminy izay toa nataony Esau tsinitsinina ihany koa. Rehefa jerentsika ny andaniny amin'ny Esau, nataony tsinitsinina ilay fizokiana zay tsy hoe antoky ny lova aranofo fotsiny tamin'izany tontolo kevitra izany, fa indrindrandrindra ihany koa ny ho fitahina ho an'ny fanelanelanana sy ny fisoronana ho an'ilay fianakaviana. Io no tsy takatra Esau na nataony atsirambiny, ka dia nalainy Jakoba teo am-pelantanany izany. Tsy nakasiran'Andriamanitra ny fomba nandrombahany Jakoba n'izany, kanefa nitahiry ny famindram-pono an'i Jakoba izy, ka dia indro fa avy amin'ny Jakoba tokoa no hipoiran'ilay fitahina avy amin'ny Abrahama, avy amin'ny taranakao no hitahinan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Hitany teny ny Andriamanitra ary hitondra fifaliana sy fanandramana ary fanitsina eo amin'ny fiainantsika izany hevi-dehibe zay nianarantsika tao anatin'ny fanandraman'i Jakoba ilay mpamingana izany. Tonga eo amin'ny fotoana zay andraisana ny fanatitra ary sika, koa manasanao mba iombom-po amin'ireo mpino maneran-tany handray izay zakan'ny tanana, dia anolotra izany mba ho famitana ny asan'Andriamanitra. Feokirana hoe tsika mandravaka an'izay fotoana masina izay dia isy vavaka rehefa avy eo. Ivavaka isika, tompo tsara misaotra anao zahay satria nomenao fotoana sy fahafahana nandray ny teninao teto androany. Misaotra noho ny amin'ny fanandraman'i Jakoba zay nanome lesona sarobidy ho anay, mba tsy variananay anatin'ny fingapingana sy ny afetsifetsena mba ahatrarana tanjona kendrena, ary mba tsy handratranay ny hafa amin'izany fihetsika izany. Ankehitriny manokana fotoana ny lorana fanatitra ho an'ny asa maneran-tany izahay. Tompo ambino izany, taio mba vita araka izay hieverana sikasanao azy, ary ny tanana nanolotra rehetra androany dia handrotsahanao fitahina vaovao indray ho afaka hanoana izany amin'ny fotoana manaraka. Mino sy matoky zahay fa hitondra fifaliana ao anay izao fotoana izao, fa ataonay nivavaka amin'ny anaran'i Jesosy tomponay. Amen. Eto no mifarana ny fandarantsika, ireo mpiara-miasa rehetra nandray anjara teo aloha dia mampita ny firaniantsy sy ny fankasitrahana feno ho anao zay nanaraka ny fandarana teto hatramin'ny farany. Ny tompony hitahiry an'ireo afatra rehetra niraisiny ny sokajiny taona rehetra, ary ampanjary an'izany vokatra zay anomezam-boninahitra azy. Akasana namana teknisianina manao mandrapiteny mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Mianatra eo tongotrao